Épisode voalohany Gidro lahy. Vao misondratra mihitsy sur tena hoe ao anatin'ilay groovy amizao. Mbola bienvenue be. Raha ny rapiny dia matetika mihitsy izy miteny hoe malagasy anaty texte. Namoaka EP izay mitantara ny fiainana izy. Raha nilazainy ao anaty gazety anankiray Christian Le Grand izay tena anarany. Gidro kosa ny anaram-bositra napetaka tamin'ny mbola kely taty a Madagasikara. Isolo tenan'ny Madagasikara ny tanjona hoy izy raha manana ny hafa Madagasikara tokony anana ny Gidro lahy. Ny album mitondra ny lohateny Gidro efa any. Épisode 2. Rap Contenders. Escrew. Entourage en 995. Franc tireur du rap français Wiz. Lamine Diakité. Rassoir Veloin. A.K.A. Gizmo. Gasy avy amin'ny reniny. I Gizmo tsy vitany hoe rapera fotsiny fa tena manoratra rima sy asa soratra foana ny fiainany manontolo. Niaraka tamin'ny Alpha One, Nekfeu, Jazzy Bazz izy teo aloha fa aleony nandeha manokana. Nanomboka tamin'ny 2012, album anankiray La Banquise. Manaraka izay C'est tout. 2013, Jamais 203. 2014, Dans ma ruche. 2016, GPG, mixtape io 2017, Amical mon vôtre. 2018, Renard. 2019, GPG 2, double album Mayua. 2020, Lamine. 2021, 10 ans, projet Marbe izay tantaran'ny fiainany ary mbola tsy nandà mihitsy izy hoe gasy. Rapy vingitra mangina manimba ny aty vava hoy izy.